MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Lalaon'ny nosy andro sisa no isaina dia ho tonga ny lalaon'ny nosy atao eto Antananarivo. Tsy mbola mamofopofona n'izany ny anefa ny tanàna, tsy mbola hitan'ny maso ny firentirentin'ny dokavarotra sy fampahafantarana. Irariana ho tanteraka ity lalaon'ny nosy ity ary indrindra ho tanteraka araka ny tokony ho izy tsy hamenatra ny malagasy. Renim-pianakaviana iray Antoliara no mila fandidiana noho ny homamiadan'ny mandalo fahasahirana natanteraka ny fianakaviana amin'izao fotoana izao ka miantso fanohanana amin'ireo malalatanana ny fianakaviany ahafahana mitsabo ny aretina. Manodidina ny 30 isan'andro ireo tanora tonga manjifa ireny pilule du lendemain na ny fanafody fampiasa aoriana firaisana ho fiarovana ny voka-tsiriny. Misy hatramin'ny 13 taona ny zandriny indrindra raha ny fanadihadiana natao teny anivon'ny farmasia iray. Mbola tara ny eto Madagasikara amin'ny fampiasana azy hoy ny mpitsabo, saingy tsy tokony atao matetika ny fihinanana ny fanafody. Ny velany taoriany savorovoro na nehoan'ireo vahoaka frantsay ny tsy fankasitrahany ny fitifirany mpitandro ny filaminana tovolahy iray tany Nanterre andro maro lasa izay. Ny rotra nidina an-dalambe nangataka fampiarana ny lalàna amin'ireo mpitandro ny filaminana manao fanararotapahefana sy mivony fanavakavaam-bolokoditra indray ny ponina sasany tao Frantsa. Notariny ny fianakaviany Adama Traoré, tovolahy namoniainy, vokatry ny fisamborana nataona mpitandro ny filaminana efa 7 taona lasa izay. Alao vetrany ary ny antsipirindreo. Tonga soa indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny ity aliny fahavalon'ny volana jona taona 2024 ity manaritra ny ariava tomboka lasety mivavy ary manasanao ampitiavana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Lalaon'ny nosy andro sisa no isaina dia ho tonga ny lalaon'ny nosy atao eto Antananarivo. Tsy mbola mamofopofona n'izany anefa ny tanàna, tsy mbola hitan'ny maso ny firentirentin'ny dokavarotra sy fampahafantarana. Irariana ho tanteraka ity lalaon'ny nosy ity indrindra ho tanteraka araka ny tokony ho izy tsy hamenatra ny malagasy. Matoan-datsoratra Gaetan Andriatsilavo. Tsy hamendrifendro na anorosory akory raha hitaraina ny ayahany maro manoloana ny fikarakarana ny lalaon'ny nosy. Ny malagasy iray manontolo sy Madagasikara no resaka, ny voninahim-pirenena no resaka, satria kapoaka iray rehefa malagasy eo anatrehan'ny vahiny. Tsy te halala ny vahiny fa isika mianakavy no tondron'ny olona molotra. Raha sanatria tsy mahomby, tsy lavorary, raha kitoto ny lalaon'ny nosy. Fa inona moa ny zava-misy? Herinandro vitsy mialohan'ny lalaon'ny nosy, tsy mamofopofona zay de zila ny tanàna, tsy misy fampahafantarana. Ho tratrara-potoana ve ireo kianja ifaninanana? Efa mivoaka ve ny calendrier ny ifaninanana? Amin'ny firy de aiza? De ohatrinona ny fidirana? Tokony isy calendrier mazava mantsy isa-taranja, hoe raha oviana ny fifanitsanana, raha oviana ny famaranana. Mystère. Ny fitaterana ny délégation tsirairay ve efa milamina? Ko satria tsy misy ny village des jeux, tokony tobiny ny atleta sy ny délégation. De aiza avy ireo hôtely tobiny ny vahiny? Ilaina ambara fa eny amin'ny tanamasoandro mantsy no ataony Jeux des Îles 2024 de very anjavony. Ny lalao iresa-pirenena tahaka itony de tsy fifaninanana ara-panatanjahantena fotsiny ihany, fa indrindra fifaneraserany ny tanora avy amin'ny firenena rehetra, fifankatiavana, fa tsy apetraka any amin'ny hôtely, isy mpizahatany hafa, isy mpandraharaha, tanora ny manao ny lalaon'ny nosy. Dikany, kotaba, orakoraka, hirahira. De azaka izany ve ireo vahiny ao amin'ny hôtely? Ny hôtely izay efa renay fa misalasala be ihany, satria tsy omena ny vola, hoenti miasa fa hoe rehefa vita ny lalaon'ny nosy vao ahazo vola. Aiza ho aiza ny resaka accréditation sy ny logistique. Aleo hijanonatra eo fa mbola maro nazo tanysaina amin'ny fandraisana lalao iraisam-pirenena tahaka itony, izay antaonany ny fanomanana fa tsy ampotomoto tahaka izao. Ho tondroin'ny olona molotra eo anie, ho fosain'ny olona eto hoe nandeha tongotra namonjy ny kianja, hoe tsy tafiditra kianja ny atleta, hoe tsy nisy toerana nanaovana fanazarantena, hoe tratran'ny mpangaro posy, fa goragora ny sécurité ny délégation. Aiza izao
sarotiny be ny délégationna vahiny, ny Mauriciana, ny Réunionnais, ny Maoré, ny Comoriana, ny Seychellois. Raha isika gasy fotsiny mantsy dia afaka leferina ihany, fa ny vahiny dia anankena mafy hoe tany Madagasikara ny lalaon'ny nosy 724, ilay nosy lehibe indrindra, fa ay lehibe tsy amantsaina, aza hitako hoy ilay jamba. Fa isan'ny sakana amin'ny fampandrosoana amin'izao fotoana ny fananany filoha ankehitriny ny zopirenena frantsay hoy ny filoha teo aloha Erajon Narimapianina androany teny sabotsina mehana mikorotana ny firenena ary mampanahitra any ny mety tsisy ny fifidianana amin'ity taona ity. Tokony jerena akaiky manoloana izay ny teti-bola anatanterahana ny fifidianana raha ny fanazavana trany. Fanadiadiny fitino koloina. Fototry ny fahantrana lalina eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ny toerana izay misy ny filoha ankehitriny hoy ny filoham-pirenena teo aloha sady filohan'ny antoko HVM Erajon Narimapianina ny mpitondra manana zopirenena hafa izay tsy afaka anatanteraka ny asa amin'ny mahafiloham-pirenena azy. Io tsy resaka fotsiny hoe zake manana raha malagasy, zake manana ray aman-dray malagasy, toy izay amin'izay lafiny izay. Fa ny problema dia tsy le maha-malagasy azy, fa le mahavaza azy ny olana, fa tsy le maha-malagasy azy, azavadibadika ny resaka, fa le mahavaza azy ny olana. Hoe afaka anatanterahany asa mahafilohan'ny Madagasikara azy ve mahavaza azy. Rehefa mitamina ny malagasy folo dia ny folo dia minoana rehefa milaza hoe tsy ho vitany gany. Dia atao hoe ny sivy satria mba misy anankiray fa izy le anankiray. Ankoatra io, efa bolana tsy ahatongavan'ny fifidianana filoham-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena. Mampametra-panontaniana hatrany fanatanterahana ny fifidianana hoy hatrany ity filoham-pirenena teo aloha ity. Kely ny maribola nomen'ireo mpiara-miombonantoka izay nantenaina amen'ny banga amin'ny teti-bola. Tsy fotoana mbola nilazana an'izany zao. Isy anankiray moa efa nilaza an'izany fa izy rery ihany no nilaza an'izany hatramin'izao. Mbola tsy ao anatin'ny tokony anaovana an'izany inge zao raha ny tena izy. Zay ny hevitra. Mbola tsy ao anatin'ny fotoana ilazana an'izany inge zao raha ny tena izy. Mbola tsy misokatra akory ny ilazana hoe izany ianao, izany tsy ianao, satria mbola tsy fantatra mazava tsara akory arao hoe tena izy sa tsy isy le izy. Ataon'izao fotoana izao inge mbola metraka fanontaniana. Aiza ny volany manana fifidianana. Maly zao fakomaly dia laza reo mpiara-miombonantoka dia ny européenne moa dia ny frantsay dia ny allemana ny tao dia ny laza zareo hoe anome vola. Ny européenne $1 million. Ny frantsay jeverina fa tena ohatra hoe mpanohana ny fitondrana sy ny filoham-pirenena sy ohatran'izany $1 million. Barety. Ary aveo dia betsaka ny fepetra zay napetraka ry zareo tao amin'ilay izy. Niembotra ny toeran'i Madagasikara tao anatin'ny 5 taona farany hoy ny filohan'ny antoko HVM. Tsy mitoetra ny tany-tandalàna, mihamafy ny fahatapahan-jiro, tsy misy ny continuité de l'État ka tsy hita ny fanohizana ireo asa vita izay azona mafisana amana ny olana maro isiny ny fampandrosoana. Dia hatramin'ny 10 isanjato ny fanomezana ny fahazon-dalana anjono ary industrialy na ny licence de pêche industrielle teto Madagasikara tato anatin'ny 7 taona. Tsy araka izany ankila ny tamberim-bidy na ny redevance izay nitombo hatramin'ny 7 avoiny raha ho an'ireo sambo misehatra amin'ny ajono Makamba. Yves Richard. Raha ny ainga tany amin'ny 9 ny taona 7 efatra 20 ny farany taona 2 ny sambo nahazo fahazon-dalana anjono industrialy anatin'ny fahadranomasina Madagasikara. 7 misehatra anjono Makamba, 12 anjono Lamatra ary 5 ireo sambo manao anjono madinika. Isan'ny nampien'ireo sambo nahazo ny fahazon-dalana ny fanavaozana ny masotsivana. Hatreto nahitam-boka ny paikady raha ny lafo ny tamberim-bidy. Jony zay ho an'ny crevette manokana zao isantsika zany talohan'ny taona 2024 za hoe taona 2024 2024 mandeha aloha zany dia mandidina teo amin'ny 2 milliards d'ariary teo zany ny redevance ho an'ireo groupement zany sambo ananky 7 mahery eo miasa eto amintsika. Amin'izao tsika miteny zao nanomboka tamin'ny taona 2024 mankatia dia eo amin'ny 13 milliards d'ariary isan-taona eo zany mahery kely
ny volam-pidirindreo sambo reo ny fitabolam-panjakana zany hoe miakatra edy any amin'ny presque folo avoheny a fito avoheny miakatra zany fiakarany ny redevance zany hoe ny atsaraina ohatran'izay daholo zany isaka ny filiera reo a dia nisina fanatsarana ohatran'izany napetraka manokana zo ny firenena tombony bebe kokoa amin'ny fitrandrana ny arenan-dranomasina araka izany amin'ny fanavaozana natao raha ny vidiny fahazondalana hitrandraka ambolavitra nohony ao amin'ireo nosy raha vava ny fahazondalana hitrandraka eto Madagasikara hoy ny tale général Njono. io zao hoan'ny pavillon national atsika zao a zerentsika zao ny ao Maurice zao dia 1000 roupies ny licence de pêche ao Maurice tako hoe raha tena amin'ny ety Madagasikara zao zany pêche artisanale amitsika eto zao dia ny catégorie ao ambany a dia ny 2 millions d'ariary dia ny ao ambony za 2 millions 500 000 ariary isan-taona ny licence tako hoe ambony lavitra io zany dia tsy mitovy amin'ny trondro zay varotony eny bazary hoe 20 000 ariary ny kilo na 15 000 ariary ny kilo fa ny mahazazavatsika dia karazana droit d'accès aux ressources zany hoe zany ny ataontsika eto zany dia tsy ndeha hamono any orinasa raha mampiakatra ny redevance itsika fa tsy maintsy atao ny veloman'ny orinasa nefa kosa mampidibola misimisy kokoa ho an'ny fitabolam-panjakana letsy raha ny antotanisa hatramin'ny farany volana aprily teo 13 ireo fahazondalana njolona matra ny voaka ny enina amin'ireo any orinasa Interatune ary 7 any Japantuna fahazondalana 17 any Jomakambo ary 10 any Jomadinika ny taberim-bidy avy amin'ireo izay maheriny 1.2 miliara ariary fa tokony ho fantatry ny mponina eny fotony ireo lalàna mifeny fitrandrahana arena kibony tany eto amintsika hoy ny eo anivony tetika sataratra izay najoro ny conférence des évêques catholiques eto Madagasikara tanjona amin'izany ny ahafahan'ireo mponina misitraka ireo zoananany amin'ny fitrandrahana atao fanadiadina ny taona 2024 no nijoro ny tetika sataratra izay napetraka ny conférence des évêques catholiques eto Madagasikara tetika izay napetraka ahafana manampy ny mponina hisitraka ireo tombontsoa amin'ny fitrandrahana izay renan-kibonitany misy ao aminy efa mitatra zany amin'izao fotoana ary misy safito ny commune ahitana azy ho an'ny faritra tsy mandrefana manokana tsy misy fiantraikana amin'ny vahoaka eny fotony ny fitrandrahana ireo renan-kibonitany ka tokony hiova izany aorian'ny fampahafantarana ny mponina ny izo tokony hositrahany harena eto Madagasikara dia miavosa misy ny fitrandraka vaventy fa tsy misy fiantraikany any amin'ny vahoaka eny fotony zany profony zany mitombo ny fahatrany vahoaka dia natsangany ny évêque io a dia napetrany nakininy tamin'ny justice ep zay mbola commission eo anivon'ny fivondrona amben'ny évêque ihany koa dia io commission io zany no miahy ny projet taratra miaraka amin'ny mazava loatra ny évêque eto amin'ny diocèse ny vicaire général dia io aumônien'ny justice ep io tanjona amin'izao fiatomboana izao ny fampahafantarana ny mponina ireo lalàna sy izay tombotsoa tokony hositrahany manoloana ny fitrandrahana araka izany notoizana tao toly ary io fampahafantarana ny mponina io tanjony taratra zany manoloana ny débat dia ny hoe ny fahafantaran'ny olona an'izay lalàna misy mikasika ny fitrandrahana zay hanampy ny olona hahafantatra hoe zao zany raha mikaraka tombotsoa dia zao zany tokony hatao hazahoana n'izay tombotsoa izay ny projet taratra ihany koa moa zany tsy mijanona eto an-tanàna izy fa tsy maintsy handeha any fotony manampy ny fahafantaran'ny olona an'io tombotsoa tokony hatao raha misy ny fitrandrahana dia zao sy zao sy zao no lalàna tokony ho arahana dia zao ny tombotsoa tokony ho takiana na amin'ny foan'ny fokon'olona ifotony zany na ho an'ny vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana zany na ho an'ny aty amin'ny sehatra ambonimbony kokoa isan'ny commune nahitana ny tetika sataratra amin'izao fotoana ny commune Soalara, Saint-Augustin, Ankilmalinika, Tsianisy, Maromiandra sy Belalanda izay isan'ny toerana isin'ny fitrandrahana fa sy mainty ao Ranobe milamina kokoa raha ny fanazavana ny asa atao sy izay rehetra mifandraika amin'izany raha toka mahafantatra ny lalàna sy migoka ny tombotsoa azo avy amin'izany ireo mponina eny fotony avakodrazana soradi ary fampirantiana ny mahamalagasy ireo no ny ainana teny amin'ny Alliance Française Antananarivo nandritra ny 10 andro izay tao anatin'ny hetsika kolotsara Tomefikanto izay fankalazana ny 10 taona ny fandaharana kolotsara eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV.
afa-po tanteraka tamin'ny etsika kolotsaira tomefikanto ireo mpandray anjara sy ireo tonga nanotrina izany tetsy amin'ny alliance française any Tananarivo, vakidrazana, soadia, fampiratiana osodoko izay maneho ny zavakanto malagasy no hita tany an-toerana nandritra ny 5 andro. Zava-dehibe ny fisian'ny etsika hoy ireo mandray anjara izay maniratra ny itoizan'izany. Isoana lehibe ho an'ny Cool TV izay namesehatra mivelatra ho any mpanakanto mba hafahana mampita ny traikefanay, mampiseho ny traikefanay any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Satria mantsy izahay na manao ny kantonay ara manao mifampirantiana tsy voatery ahitany zavatra vokariny daholo ny olona tsirairay avy noho ny fisian'ny fandaharana. Raha sendra tafaresaka tafaona tamin'ny Andriamatoa PDG ny tenako, ary izy no laza fa izy mihitsy no nanery ny tao aminareo mpanatanteraka hoe asio ty fandaharana ohatr'izao androvizana mpanakanto ampisehoana menasehatra ny mpanakanto. Raha tsy diso ako ny ity Cool TV ity angambany anisany aingamanjery voalohany indrindra na ny mesehatra ho any mpanakanto. Iray amin'ireo andraikitry ny alliance française ny fampiroboroboana ny kanto manerana izao tontolo izao. Mifanindry andalana mitanjon'izy ireo ny etsika kolotsaira tomefikanto izay nanomevana ny kanto malagasy, nisongadina ny mahamalagasy nandritra izany raha ny fanazavana hatrany. Nandritra izay herinandro ny onona teto izay ary dia sokajina kanto sy zava-bita malagasy maro no nisitrahana teto. Tao ny fampisehoana sary hosodoko sy sary sikotra izay mbola hitanareo mandravaka ny efitrano. Niseho teto ny talenta sy ny hira malagasy, ny mpanao poezia na lahateny mirindra sy ny sisa. Tena matiantoka reo izay tsy nandalo taty. Koa misaotra manokana ny Cool TV izahay izay sehatra papita sera sy vaovao ary fanabeazana matianina. Azo antoka amin'ny fivozana vaovao tsara sy fantatra ary voadiady ho an'ny besimaro, manandratra ny serasera mampiavitra ny toetsaina malagasy ary manana tompon'andraikitra matotra mandalina potiny ny fandaharana amin'ny pahendrena sy amin'ny fahamatorana. Tsy aivina tanjon'ny kolotsaira ao amin'ny Cool TV ny fanandrantana ny kanto malagasy, ireo mpanakanto izay reharehan'ny firenena ho ny tale jeneralin'ny Cool TV. Tomefikanto tokoa teto amin'ny alliance française nandritry ny herinandro satria ambom-piaona ny mpanakanto sy ny mpanao asa tanana. Sehatra nahazoana nampiranty ireo kanto, nahitana ny soa ary nankafizina ny tsara. Tsy nisy ty hetsika ty raha tsy teo ianareo ka isaorana anareo tsirairay avy zany nanome aina, namelona ny kolotsaina malagasy sy mikolokolo azy ihany koa. Ho anareo tokoa ny antipisiany fandaharana kolotsaira no ianareo ho anareo namoronana ity fandaharana ity. Satria ianareo no manome lanja ny kolotsaina malagasy, kolotsaina izay tokony haranty ho reharehan'ny firenena. Folo taona nisian'ny fandaharana kolotsaira, folo taona nisian'ny fifaneraserana tsy tapaka isan-kerinandro teo aminareo artista sy mihintsoa izay mpanolotra ny fandaharana. Ny folo taona ho avy dia antenaina anandratana ny avy kokoa hatrany ho an'ny kanto malagasy, koa vonina foana ny fahita lavitra Cool TV anome sehatra anareo mpanakanto. Nisy ny mari-pankasitrahana izay manamarika ny fiara-miasa tamin'ny alliance française sy ireo mpanakanto nandray anjara tamin'ny etsika omaly. Nandritra ny andro farany ihany koa nisy ny filatroana
ny fampisehoana soradi miavaka sy fampiratiana sary osodoko ho an'ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fandahana kolotsara nandritran'ny 10 taona. dia ny ihany koa ny antsika misety vetivety ao anatin'ny dokam-barotra fohy ao arin'izay miverina eto ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaroho espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandesa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisariagna isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé anosy be mandeha festival Somaro karakory Paris. Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptianina. Mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainana. Loko algo, misy alo, aloil, ary antirouille izay natao ho takatry ny fahefa-mividiny rehetra. Hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny iso, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Taverina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny arapa tomboko lasy tomboko avy ary manasana ohatrany anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao avy any amin'ny faritry Toliara dia hiariny mpianakaviana iray any Toliara no mila fandidina noho ny mamadian'ny nono. Mandalo fasahirana natanteraka ny fianakaviany amin'izao fotoana izao ka miantso fanohanana amin'ireo malalatanana ny fianakaviany ahafahana mitsabo ny aretina. Bonhomme Élisée, Kolo, Toliara. Reny mpianakaviana vano amby 20 taona manambady ary mananjanaka roa mianadahy Andriamasina Valona Mioritra monina eto Betania Ouest 10 taona ny zanany voalohany ary eri taona sy tapany ny zanany farany miady amin'ny aretina ho mamiadany nono izy amin'izao fotoana raha ny fizahana nataony mpitsabo ka mila fandidina efa nandalo fandidina voalohany tenany tamin'ny volana septambra 2024 teo saingy vao maika miomby ny aretina raha ny fanazavany mety voale aretina nampinona le zanako eo amin'ny ray volana eo dia misy baika eo amin'ny lohan'olo dia tsy nampinonako tsony tamin'ny septambra tamin'ny 2022 teo efa natao opération ilay izy dia tsy metsitra hatramin'izao efa 10 volana zany no nahavitana opération nanao écho zahay dia nanao analyse dia cancer ilay izy fanaintainana tena andro manala tsy matory ny sakafo efa tsy tokony sakafo ara-dalàna nefa efa tsisy vola hividianana sakafo tsony vady kokoa nefa sahirana zanakay koa mbola eo ny ara-tsakafo sy ny sisa dia tena sahirana izay amin'izao fotoana izao. Very hevitra ny fianakaviana ary ao anatin'ny fahisarana tanteraka amin'izao fotoana izao ka miantso vonjy amin'ny malalatanana izy ireo. Efa nitsabo izay tany Antananarivo nitsabo izay taty Toliara dia terina izay zany hoe tsy maintsy hodidina ilay izy dia tsisy vola intsony dia navoaka ny hôpitaly izy nefa rehefa navoaka ny hôpitaly izy mijaly be ato an-trano fa manaitaina foana le nonony ohatra mifonao mitaraina izy nefa nenao tsy afaka hoe ataovy aty le aretina fa tena hoe manaitaina anazy le izy dia ohatrany hoe marary hatramin'ny fonao mitaizana azy ary ato an-trano dia mangataka antsika rehetrarehetra izay tsara sitrapo na vavaka na vola na torohevitra dia angatahana ianareo satria efa tapidalakale zay matoraka aminareo. Fomba mangataka an'izay malala-tanana mba vanjeo efa ela izay ny aretina efa oriana nijalyjaly mandritra ny 10 volana tsy matory andro manala
dia izay tompoko ny zava-misy dia misaotra betsaka antsika rehetra. Volana eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy amin'izao fotoana raha ny fanehoan-kevitry ny mpiandraikitry ny tanora eo anivon'ny fiangonana ao Ambositra. Misy dia tanana solombavam-bahoaka iray no mitarika ny korontana ankehitriny ka antony tsy haneken'izy ireo izany hatramin'ny farany ny fanakorontanana. Fanampy fanazavana. Nandre zay tamin'ny alalan'ny fivoriana izay nataonareo fa hikarakara taratasy ny menambara tonga mpanjakany ianao haka ny fiangonana Ambositra, Tamatavy, Diego 67 hectara zay mbola tsy miaradia amin'ny pasteur Remo hatramin'izao no ny antony. Ka manoloana an'izany dia tsy hainay ny angina dia mitodika manokana any aminao mihitsy zay amin'ity anjoko avy ity. Tsy fantako monsieur le député na mbola tafiditra ao amin'ny andraikitra amin'ny mahasolombavim-bahoaka anao izao fanakorotana mpiangonana ataonao zao. Fa hatrany am-piandohana dia efa nisy dia tananao ty fanakorontanana ny fiangonana Jesosy mamonjy ity ka hatramin'izao. Dia tsotra monsieur le député ny teninay. Tanterao zay zavatra efa neritreretinao tanterahana. Fa zao miandry anao zay. Vonona zay monsieur le député. Fa zao kosa aza dia mampirisika anay loatra ifamono. Fa ianao no manana an'izay eritreritra zay dia raha mety aminao ianao mihitsy no midina dia ianao mihitsy no tongava. Iverenantsika ny pejany toe-karena dia tsy tonga amin'izao fahasahiranana lalina izao ny seha-piariana Lavanila raha nampiatra ny finitsijana raha-pahefana ny mpitondra fanjakana ho ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miarimiainga raha noenona ny teny fotsiny ary sy ireo mpisehatra lalam-piariana Lavanila notoanana ny tantsaha ny roborobo ity seha-piariana ity sy ireo fiariana maro azo atao amin'ny distrikan'ny Sambava. Ireo no isan'ny teboka ny songadina nandritra ny fivorinana rahana adevitra ny arahana tamin'ny antoko MMM androany tao Sambava. Any atoera ny onina saina. Aty amin'ny faritra Sava indray no nanohizan'ny antoko malagasy miaramiainga ny fivoriana araina adevitra taorian'ny tao amin'ny distrikana Rivonimamo. Teto Sambava ny vohitra fa noho ny tsy fahaizana amin'ny tantana ny fanaovana be marenina ary ny teny midina no isan'ny nahatonga ny firenena amin'izao toerana misy azy izao androany. Ohatra amin'izany ny seha-piariana Lavanila izay nitotonga natanteraka ny vidiny tato anatin'ny efa taona farany vokatry ny tsy fampiarana ny fitsinjaram-pahefana. Efa niova ny zava-misy sy ny toedra raha ankapobeny eto amin'ny firenena saingy tsy ny fanaraka tamin'izay ny fomba fanao sy ny fitantanan'ny mpitondra anton'izao zava-misy izao. Ilaina ny fananana sy fampiarana politika say sy mifanohitra amin'ny mahazatra antsika hatr'izay hifanaraka amin'izay raha tiana ny tondra fampandrosoana raha ny fanazavana. Manao fitanjaram-pahefantsika satria efa nangandana sekoly nangandana hôpitaly nangandana tritra Madagasikara. Tsy zany eny fitanjaram-pahefana izy io dia efa diso tanteraka. Inona ny fahefana anomenao an'ilay olona fa ianao ngeny nanapa-kevitra anakany. Le sekoly natsangana amin'ilay toerana anankiray mety tsy io ngeny dia davin'ilay olona. Ozy ianao hoe manara-penitra io zao miliara nanamboarana azy. Mety ny problème ny olona no androany dia ny hoe ahoana ny ampidirana anjanaka io anatin'ny sekoly. Ka raha vola tokony avitana sekoly 50 ananganao sekoly anankiray mamano ny olona ve ianao amin'izany. Resy lahatra anay hoe tsisy afa-tsy ny fijerena izay maha-olona sy ny demokrasia izay ny lalana mampandroso ny firenena ary ny rafitra politika ampiarinao anatin'izay dia ny resaka fitsinjaram-pahefana. Efa ny sehatra lehibe tao anatin'ny fitsinjaram-pahefana io ny malagasy miaramiainga ny antoko malagasy miaramiainga dia tsotra ihany ny hoe tsy maintsy averitsika amin'ny lalana tokony alehany amin'izay i Madagasikara. Diso lalantsika ary miaiky an'izany zay manaiky an'izany. Diso lalantsika satria tsy makany amin'ny tombotsoan'ny daolobe ny lalana alehantsika fa toizantsika foana amin'ny tombotsoana olotokana na vondron'olotokana fotsiny. Ka izay zavatra izay tsy mamela ny fahafahana mandroso. Eto Sambava mikakaiky ireo mpamboly Lavanila noho ny tsy fisian'ny mpividy. Eo ihany koa ireo voatery mivarotra izany 5,000 ariary ny kilao nofon'ny tsy fisian'ny anikoaniny. Tsy mandeha ny Lavanila mikatso ihany koa ireo seha-piariana maro mifamatotra amin'izay. Misy zolo ary maromaro agnatin'izay fa tsy masaky mivola. Izy ka fa zo sy nanamika tsika agnatin'izay manomboka amin'ny fokontany, kominy, gendarme, polisy, tribunal.
matetiky ny mariny tsy hitany fa matetiky koa misy ka mifanilikulena sy mifanavokavana amin'ny fahasalamana ndraiky matetiky misy zay ny olo raiky mivolagna raha raiky efa tsy ho vita izy donc mety mba tsy voafaritra amin'ny lalàna io hoe tokony atao sazy karaha zao karazany zay mety sy anety velorano faharoa tegna hoe velorano faharoa tegna miresaka io jiro fa io tsy voava i jiro fa matimaty i rano io fa matimaty i malagasy donc tavela amin'ny jiramamy dika zay jiro faty raha fa maty malagasy ny sisa tavela fa mifaty izy raha toaka tsy solony tegna hitsangana zay ty ny fidy nagagana tegna amin'olo ny anao hitantsika ato diplômenao fa ny président ny fidintsika teo c'est un sortant de l'université de Kawit de discothèque du président de l'Union de ny fidiny zay le filtretanay zahay ako ohatrany karaha tsy mananjo misy moa le fikirikirana le karatany fobe zahay tsy nahazo fa miady zay hono hitanike zay fa miady amizoro hitanamboany be zany na hoe valet de be marivo fahaizan'olo aty izy mamokotra manana lavany fotry ataoko hoe antsasika ny sambava ty donc tsy mampavandy zany mivolagna avy amin'ny amboany be zany lavany avy amin'ny valet de be marivo antsasika ny sambava ke raha fangatana tiako atao aminao misy président mba afaka anao satria mijaly zay akagny amin'ny resaka lalina ndraiky amina lalam-potika amin'ny tany io 34 kilomètre raha miatra ny fitsinjaram-pahefana ka tena nien'ny feon'ny vahoaka teny fotony ny mpitondra tsy lasaka anaty lavaka mangitsikisoka tahaka izao ny sy ampiariana lavanila hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga hajo andriana anarivelo ny mpamboly sy ireo mpian-tsehatra izay efa nilaza ny taonany maro fa tokony averina ny fanalalana ity sehatra ity sainginanao ary manao be marenina ny mpitondra ny fitondram-panjakana izay tokony ananapaikady mazava momba ny sehatry ny fambolena raha ny fanazavana fa tokony mazava zany io raha ohatra sehampiariana manokana io dia tokony isataona dia efa tokony misy paikady mazava ny fanjakana amin'ny lavitesaka anoanana ny sehatra io satria io ny antom-piainany ekonomia malagasy dia fambolena zany dia mila politika mazava sa mihitsy ny hoe isataona dia efa misy vola voaomana hiarovana amin'ny fambolena eto Madagasikara ary androany ny tanora very tanteraka satria nofinofo ny resahana aminy lavanilina ny tena arenantsika ty marina zany fa manomboka zao tsika dia tokony hijery satria tsapantsika zany amin'izao zay fiainantsika zao fa tokony manana fidiram-bola hafa ihany koa tsika akoatran'io arenantsika io mba elana amin'ny mety olana mety iseho arina any arina any feno lemaka be da be aty nefitsika mbola manafatra vary raha tena lara-pamena ny fialana amin'ny tsy fahavitantena ra-tsakafo inona tsy anaovana ezaka amin'izany ny arena rehetrarehetra amintsika tokony trandrahana fa tsy tokony hijanona amin'izay tsony ny arena ty amin'ny faritra Savaty raha fahitako anazy sy ny jereko rehetrarehetra fambolena sy ny fiompiana koa tena isan'ny zavatra mandeha aty inona manakana ny fanjakana tsy anampy mba raha sanatriany vava misy olana tampoka ny vanilina mba fambolena hafa mba mandeha mpiariana rehetrarehetra zany rehefa hainao manodina azy ny karakara azy dia efa mahavelona eto Madagasikara fa ny anjara amin'ny fanjakana dia manampy amin'ny fametrahana an'izay tsy tenenina fotsiny fa ilaina fampiarana sy fahaiza-manao ny fitsinjaram-pahefana hiteraka fampandrosoana ho an'ny firenena raha ny fanazavana omena fahefana sy fahatokisana ny eny fotony tolorana ireo fitaovany anatanterahana asa mamaly ny filan'ny vahoaka araka izany totosandroany teto sambava ny fivorinana raina ady hevitra niarana tamin'ny antoko malagasy miaramiainga nitondrana ny foto-kevitry ny antoko izay mifototra amin'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanakalozan-kevitra tamin'ireo fikambanana maro samihafa sy vahoaka teto andrenivohitra sy tamin'ireo kaominina manodidina ahafahana manatsara ny vinan'ny antoko fa manodidina ny 3 isan'andro ireo tanora tonga manjifa ireny pilule du lendemain na ny fanafody fampiasa orin'ny firaisana ofisoroana ny vokatsy ny rindra misy hatramin'ny 13 taona ny zandriny indrindra raha ny fanadihadiana natao teny anivon'ny farmasia iray mbola tara ny eto Madagasikara amin'ny fampiasana azy hoy ny mpitsabo iray saingy tsy tokony atao matetika ny fihinanana ny fanafody Yves Richard
misy hena trany ny salantaonan'ireo tanora manjifa ireo karazana pilule de lendemain na ny fanafody fampiasa ao aorinan'ny firaisana ranofo ho fisorohana ny vovoka tsy irina raha ny fanadiadina natao teny anivon'ny toeram-pivarotam-panafody iray mianday miambavy ny manjifa azy ary misy hatramin'ny 30 taona ny zandriny indrindra amin'ireo tovovavy. Des majorités en yo entre 18 ans et 20 ans satria sisy prescription manokana dokotera dia zay mahatonga le ankizy hoe fidy azy firisan'andro eo ny mividy azay eto aminareo tena mety eo mitoko satria zany le ankizy efa mafatotra fisiny le izy hoe raha misy an'izay firaisana tsy voavy zay dia efa matoko tena hoe misy tena le voatsiniry dia efa ohatrany hoe mandeha ho azy zany izy hoe raha misy zay dia mihinana androany dia misy zay dia terezo mandeha ho azy zany ho anna manam-pahaizana momba ny sehatra iray tara i Madagasikara raha oharina amin'ireo firenenkafa amin'ny fampiasana itony contraception d'urgence itony amidy mirary ary malalaka ihany koa ny fampiasan'ireo ankizy izany raha ny any Frantsa manokana tafiditra anatin'ny ady amin'ny vovoka tsy irina ho antsika ny soatoavina malagasy no manahirana na izany na tsy izany tsy azo ampiasaina matetika ny fanafody tsy mety io raha atao hoe io natao fanabeazana io io natao contraception zany tsy mety raha io zavatra io satria koa ndraindray le izy tsy mety ndraindray le izy ndraindray ataontsika hoe na mampiasa azy izy olona dia be voka ihany dia noho izany rehefa be voka ihany dia eo le zavatra le mitrangana satria tsy tadiavina le izy tsy mikatsahana le izy dia iny anao tao dia iny sanatria mivava dia hoe hanala zaza dia io misy fiatraikany ratsy zany ny fanalana zaza matetika zavatra tsy mifanaraka amin'ny finoantsika tsy mifanaraka amin'ny fombantsika no koa misy fiatraikany ny tsy hirosonan'izay no anamafisan'ny ty mpitsabo iray ity ny mahazava-dehibe ny fanabeazana ra-pananahana tsy tokony hatao fady ny firesahana izay ho anivon'ny ankohonana mba tsy hironan'ireo tanora amin'ny fampiasana fanafody antsokosoko sy ny firosona amin'ny firaisana loloatra manodidina ny 5,000 hatramin'ny iray alina mahery ny vidin'ny pilule du lendemain arakaraky ny karazany amin'ireo mpanjifa lehilahy ny 50 amin'izao fotoana tsy vehivavy reny ihany fa lehilahy no tena betsaka satria matahotra izy dia mabevoka olona dia izy mihitsy no manjifa izy ary mampirisika le vehivavy vidana le fanafody lafa mavao hafa dia ilaina ary zava-dehibe ny fanohanana ireo mpamorona sy mpamokatra amintsika malagasy eto amintsika amin'izao fotoana raha ny fanadihadiana natao miankina amin'izay fanohanana izay no ahafahana mirosa amin'ny tsaratsara kokoa hoy izy ireo tafiditra anatin'ny kanto ahafahana manovan'ny fiarahamonina no ireo afatra entiny sy ny lesona ampitainy ny sarimihetsika atreto mbola vitsy ny mahafantatra tsara ny lanjan'io sarimihetsika io sy ny afatra tiany ampitainy eto Madagasikara antony mahatonga ny sarimihetsika tsy anana ny toerana mahizy azy eto amintsika fa raha fantatritsika hoe misy arena ngeza be ao ambadiky ny sinema dia fantatra rehefa aka tomobily zay na aka toerana zay na dia vao miteny fotsiny hoe zay mba mila toerana ohatra zao mila hélicoptère dia tonga dia misy hélicoptère any ianona hoy ny ananana azy le producteur ianona ho mila zao ok dia mifanohana ho azy tsika fa mety ho zay mibazy ny mahatonga ny olona manao an'ilay izy maivana satria tsy fantany zavatra hoentin'ny sinema eo anatrehan'ny firenena anankiray sy ny fampandrosoana ho an'ny maha olona tsirairay avy fa ny sinema afaka manova olona ohatranao le meno tantara amin'ny radio le radiofonika dia eo ianao dia mieritreritra dia ianao ihany mieritreritra ny tenanao hoe za marina zany fa raha ny sinema jerena dia mahita ianao hoe tokony iova marina ny toetrako raha ohatran'io ny fijeriko alizy zany hoe misy zavatra be da be zany oentin'ny sinema fa ny problemantsika manamaivana le inona le tena arena hoentiny etaetana nan'ireo mpamorona sy mpamokatra ny herison'ny mpanjifa amin'ny sehatra ambony kokoa raha ny oronan-tsary malagasy no jerena tsy tokony hijanona amin'ny oronan-tsary hitan'ny maso fotsiny ihany fa tokony hijery sy hamakafaka ilay aretsaina sy ny famoronana mihodina ao anatiny tafiditra ao anatin'izany ny kalitao ny fomba fakana ny sary ny fahazavana ny toerana sy ny fotoana nanaovana ny famokarana sy ny maro hafa tsy tokony hijanona amin'ny fividianana CD amin'ny plastika fotsiny ihany ny mpanjifa fa le aretsaina ny tokony takatry ny rehetra zay mpividy sy mpanjifa hoe misy fiaretanao valeur an'le film no vidiana fa tsy le plastika boribory atsofoka ao anaty lecteur dia ny etaetanay hoe ahoana
ny fomba iverenan'ny fitiavan'ny malagasy a cinéma en salle raha izay de zay zany aloha fanirina sy ny fanamboapetraka de ahoana ny fomba tsisy ny pirate fa io mety tsy foana fa tamin'ny andro jesosy areo fa nisy foana fa hoe ahoana ny fomba ampahenana anazy a de zay fiaraha-miasa zay le tiany manjakasara atao koa miaraka amin'ny fanjakana sy miaraka ny tsy miankina rehetra miankina amin'ny fanohanana eo amin'ny mpanjifa sy ny mpamorona ary ny mpamokatra no ahafana manandratra avo ny sarimetsika malagasy efa misy ary maro ihany koa ireo tambazotra tsy hainao manjery manohana azy ireny ankehitriny ahafana manandratra avo izay famoronana malagasy izay taoriny ilay horonan-tsary hoeto zao isan'ny manana ny mampiavaka azy ary manandratra avo ny kanto sy ny tsara ihany koa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe lavalina amin'ny maresaka avy any ivelany taoriny isa vorovoro nanehoany ireo vahoaka frantsay ny tsy fankasitrahany ny fitifirany mpitandro ny filaminana tovolahy iray tany Nanterre andro maro lasa izay ny roatra nidina an-dalambe nangataka ny fampiarana ny lalàna amin'ireo mpitandro ny filaminana manao fanararotapahefana sy mivoy ny fanavaka vaham-bolo-koditra indray ny mponina sasany tao Frantsa arahantsika vetrany ny makasika zay mitoetra ny fihetsiketsehana samihafa ataon'ireo mponina ao Frantsa manoloana ny fitifirana nataona mpitandro ny filaminana zazalantsy am-potoana iray andro maro lasa izay efa niteraka fihetsiketsehana goavana na simbana fotodrafitrasa sy zavatra maro saika manerana ny faritra tao Frantsa tsy voasambany ny seritreritra na famonoana ataona mpitandro ny filaminana tahaka izao tao Frantsa indrindra ho an'ireo mainty-hoditra fihetsika izay tsy mbola maty ao am-pon'ireo mainty-hoditra ao Frantsa ka nanaovan'izy ireo izao hetsika izao indray anarana ireo tompon'andraikitra fa indrindra iantsoana fanazaziana ireo manao fanararotapahefana sy fanavaka vaham-bolo-koditra ny fianakavian'ny Adama Traoré tanora iray namony ainy vokatry ny fisamborana nataona mpitandro ny filaminana iray tao Frantsa efa 7 taona lasa izay no nitarika indray ireo vahoaka ny antso ny ampiarana ny lalàna amin'ireo mpitandro ny filaminana manao fanararotapahefana dia iny ihany koa tompoko lasa tompoko vavy manakatona ny fampalambovo tamin'ny ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piona tompoko beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.